revavaka sika rehetra tompoko Andriamanitra fitiavana tokoa ianao Jesosy eo ary ny famindramponao no mbola mahavelonay nanay ary mampianatra anay koa ianao ay ankina hivelona amin'izany fitiavana sy famindrampo izany ka tsy hanarara ohatry izany fa andeha hitandrina koa ny didinao ny teninao izay tena teny fiainana tokoa avy efanay masino ampianatra anay araka ny lehibe nindrafonao saotra tompo amen tena Andriamanitra voalahatra ho anjaratsika amin'izao alahady izao dia ny Matitoko fahadimy ny andiny fito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo Matitoko fahadimy ny andiny fito amby roapolo ka hatramin'ny fito amby telopolo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy efa renareo fa voalaza hoe azo amin'zangazanga fa izao kosa milaza aminareo hoe fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia fanjangazanga tamin'ny tampony sahady fa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao dia soriala izy kario ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arena any amin'ny elo ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao dia tapao izy kario ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo ary voalaza hoe nazovy no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andravehivavy taratasy fisaorambady fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa sy noho ny fizangazangana ihany dia mpizangazanga izy ary nazovy no manambady zay voasaotra dia mijangajanga ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza miany azy toa fa efa amin'ny Jehovah ny fianiananao fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrian'Andriamanitra zany na amin'ny tany fa fitoeran'ny tongony zany na amin'ny Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe zany aza mianina amin'ny lohanao fa sy mahay mahafosy na mahamainty na dia singamboly iray akory aza ianao vaoka ny teninareo hoeny eny tsia zay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen ny lalàna sy ny fahasoavana no tiana ho zaraina amintsika amin'ity androany ity ny amafy sy ny asarotra ary ny asarobidiny zany lalàna zany ny amafy ny asarobidiny ny atsarany zany fahasoavana zany ny lalàna dia tsotra ny teniny zay rehetra manota dia maty zay ihany ny lalàna raha mahataziny raha 100% ianao mididy folo dia marina ianao zay mididy moa tsy folo ihany amin'ny baiboly fa reniny io folo io fototra io fa pesaka ny didy zay tsy voalaza ny didy folo ohatrany hoe aza misototoka tsy voalaza ao anaty ny didy folo zany fa dia lazain'ny Paoly tsy mazava tsara hoe ny mpimamo dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra misy zay zany ny lazain'ny lalàna zay mpanota dia maty physiquement maty spirituellement maty ara-batana maty ara-saina maty ara-panahy ary very amin'ny elo mandrakizay zay fahafatesana faharoa vesika matetikety ny Romana toko fahenina ny andiny fahatelo amby roapolo hoe fahafatesana no tambony ota fa fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy inona kosa ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra no tsika raha ny famaritany Lotera dia zao hoe Andriamanitra mamindra fo amin'ny mpanota ka nanolotra ny Jesosy ho faty ho an'izany mpanota zany ka nanamela ny heliko zany mpanota zany na amin'ny fomba hafa ilazany Martin Lutera dia hoe Andriamanitra ny vesatra ny heliko ny mpanota zany natao hoe fahasoavana tsaraky ny fieritreretanao azy hoe na tobila vaovao zay dia ansaotranao Andriamanitra fa be fahasoavanao raha 4 sy misy famelan-kelo koa dia 4 mitondranao amin'ny elo zany fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra katsaho aloha ny famelan-kelo koa fa raha sy mahazo an'io ianao dia lazaiko aminao fa hoy Paoly inona moa ny soaziny olona
raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy tahaka n'ilay mpanan-karena sy lazarosy lay mahantra alika ny lelaka ny feriny tamizy tetỳ an-tany natahotra an'Andriamanitra eo antratrany Abrahama izy nandoba fiainana lay mpanan-karena nanana ny ilaina rehetra tamin'izao fiainana zao ary amin'ny ela izy mangataka amin'ny Abrahama hoe na dia ny rasa-tananao mba sy rano kely amin'izany tendako zany. Ilay famindram-pon'Andriamanitra dia tsy hafa fa ny faharatsiako rehetra nentiny tamin'ny tenany masina, fa ny fahasarana rehetra ny orona amin'ny famelan-keloka indrindra nomeny anao maimaim-poana. Ary tsy zany ihany fa ny fahamarinany no atafinao ny any lalàna teo ny fahamarinanao dia hoe tsy misy lasaka ny lalàna fa voatandrinao dia A à Z ny lalàna. Zay ianao ny olona marina, zay ianao mandova lanitra. Misy diso anankiray any amin'ny elo ianao zay, fa ny fahasoavana tsy zay, fa ny fahadisoanao rehetra dia A à Z no raisin'i Jesosy tamin'ny tenany masina, ny famelan-keloka, ny sy ainana, ny lanitra manontolo nomenanao, zany natao hoe fahasoavana. Mampianatra izany ten'Andriamanitra zany Jakoba amin'ny Jakoba toko faharoany ny fahafolo, fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Diso amin'ny ray loha, meloka amin'izy rehetra. Raha mandeha nisy mpitory-teny anankiray, asangano ny tanana izay mbola tsy nanota mihitsy. Dia nisy anankiray nananga-tanana dia eo izy le pastera sahasay koa, ianao zany tena manota mihitsy satria ianao mpandainga. Saika ny tany an'izay ateo fa fantatry fa tsy anangana ianareo fa olo kely daholo. Fa hoy ny soratra masina raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa naversika teo ny Romanina toko fahinana andiny fahatelo amby roapolo fa zay manota dia tena maty. Sondrian'ny Paoly ihany zany amin'ny Romana toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo, samy efa nanota izy rehetra, tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romana toko fahatelo ny andiny telo amby roapolo efatra amby roapolo, samy efa nanota izy rehetra, tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo ny andiny faefatra amby roapolo, hamarinina noho ny fahasoavana. Zany hoe ilay Jesosy nanoray ny faharatsianao rehetra dia manarina anao ny famelan-keloka zay ny mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah iny. Raha misy saina zao ny nombra ny fahotantsika rehetrarehetra io ka tonga eto Jesosy ny tany saina nanomboka mibany voalohany ato. Ianao any fahotanao 2 milliards nanomboka tamin'ny nafantaranao mba ataosika hoe efa nanomboka ary saina nangalatra bonbon. Ny manaraka 3 milliards todika amin'ny pasteur amin'izay nanao pasteur 10 milliards. Ny averiny ny pasteur mba tena mba hoe ao verenaka 10 milliards. Nisan'ny fahotana. Vonandrian'izay dia Jesosy mandohalika eto am-potitsy ny azy fizariana tsy mendrika. Natao hoe zanakao efa nananota teo anatrehany lanitra sy tena anatrihanao tsy mendrika na dia anso ny anaranao na hiakatra amin'io altara io iandray ny tena mandranao tsy mendrika n'izany ao Jesosy. Fa ilay tianao kosa raha izany ao anatin'ny sainao, tahaka n'ilay zanak'adala avinanao ny sinany kisoa sy ny zavatra maloto rehetrarehetra no fihiny tsy nieritreritra izy hoe membitaiko soa ty fa miala teo. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra namihina lay avy ny zangazanga sy ny sotro sy nanao adalàna rehetra ilay rainy, alay aingana ny akanjo sara indrindra io akanjo io ny fahamarinan'i Kristy, peratra sara indrindra, ny kiraro vonoiny io ombona fahy. Zany toe-tsainy famindram-po zany no mbola miazona anao sy miazo anà na dia efa mantapitrisany maro aza ny fahotako. Zany hoe Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia tsy hamarinina amin'ny asany lalàna ny olona
fa amin'ny finoana amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy. Fanontaniana mipetraka nefa dia zao Paoly mametraka an'ity fanontaniana ity Romanina toko 5:5 hanota va zany isika saingy sy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana, satria fomba fitenin'ny kristianina ono rehefa hanota izy a dia itsika momban'ny fahasoavana e. Rehefa mibebaka moa sy horaisin'i Jesosy avelany ihany jereto zanakadala zara mba ohatrany mba metimety no ataoko par rapport amin'ilay zanakadala. Dia hoy Paoly ihany manohy an'io tenin'io a ataotsika efa matiny amin'ny otahoana no velona amin'ny indray. Ny fampianaran'i Jesosy eto dia momba ny fizangajangana, zany hoe ny filan'ny ota, ny filan'ny nofo, aza mizangazanga ny everiny jiosy o mifizangazangana ihany dia le hoe maka vehivavy sy maka vehivavy aroa dia mampisarabady dia makabady dia mampakatra zany, tsy zany ana mizangazanga hoy Jesosy. Fa ny définition mizangazanga amiko hoy Jesosy dia rehefa mahita vehivavy tsara tarehy ery a dia somary mody mitsikitsiky ao anaty kaokay ahoana ny tetika azahoako an'io. Ny maso eto sy ny fizangazangana rery ihany no resahany Jesosy fa resahiny koa ny fomba fiteninao. Rehefa miteny ianao dia eny dia eny, tsia dia tsia fa ivelan'izay lainga, zay ny tena marina. Sy zany ihany fantanana koa mizangazanga ao am-po, sy zany fa ny fo koa. Misy fitaovana ampiasain'ny fahavalo zany eto zay velarin'i Jesosy mazava tsara amin'ity lalàna ity. Ny loharano hipoirany zany fahotany zany a dia ny fo mizangazanga ao am-po, fo maloto. Rehefa ho anay lehilahy moa te mijery mety amiko mipetraka tsara izy dia montre ery dia verinao hoe tsy misy zavatra anatin'ny fony ao. Dia hoy izy lay saina ary ny toerana tokony ahitanao an'io raha te ahitanao anao dia voly koa moa mibisibisika raha teo. Rehefa tsatrany fo tsatrany saina dia te hiasa itony tananay lehilahy tony, inona vaovao dia somary kasina ke. Ka le tanana mikasika io zany a dia le lazain'i Jesosy hoe raha io tananao io no manafitoina anao tapateo io raha te hiditry ny lanitra ianao, imaso rasy sy valane tsy valane roa io esory teo io. Tsy arabaky teny akory zany, fa inona ny tian'ny tompo lazaina amin'izany, inona ny tian'ny tompo lazaina amin'izany. Raha te hamono azo anankiray ianao, tapahanao ve ny raviny anankiray dia mety ho faty ilay azo tsy maty ilay azo fa maniry foana izy. Fa raha te hanapaka an'io, te hamono an'io azo io anao dia ny fototra misy mila tapahana, ny racine. Raha tapaka io na hipetraka eo ara ilay azo io dia tonga dia malazo dia maty. Inona ny tian'ny soratra masina ampitaina aminao izy ny Galatiana 5:5 zay ian'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany mba mifanoriany tamin'ny hazo fizaliana. Raha tsy ilay filany ota mihitsy sy momboana amin'ny hazo fizaliana hiaraka amin'ny Kristy, azany foana naveriny Jesosy i Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 2:2-20 zay averintsika ten'Andriamanitra voasoratra anatin'ny foko hoe vombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fizaliana mba ho maty ny filany ota rehetra. Lay fo tsy dia tsara zay mibaiko ny saina, mibaiko ny maso, mibaiko ny tanana, ny sansa maro samihafa ampiasaina esory eradikena tapahana tao isika tamin'ny toroteny tamin'ny lasa esory natao lay fonao, lay foko maloto hosoloana ny fony izy hoanana tokana diakona tokony mahatsiaro an'iny soloana ny fony izy diakona tsy miteny ny diakona sy tadidy. Ny fonao indrindra no soloana ny fon'i Kristy Jesosy. Tsy zany ve ny rahantsika matetika atao am-piangonana e aoka ny foko sy ny fonao hiara mitempo tena iray ary aoka ny saiko sy ny sainao hiray safidy mandrakizay. Paoly apôstôly dia mampianatra tsara hoe zahay manana ny sain'i Kristy, zahay manana ny sain'i Kristy,
tsy mora zany raha nygalanany toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny 7-10 dia zao hoe ny fanahin'Andriamanitra ny manoritoro izany silany io ta ao anaty zany ka mampitombo ilay aim-panahy ao anaty ka hatonga anao ho maty izany filaniota zany. Raha namaky an'ity texte ty dia hoe Jesosy sarotra be ty texte lazainao ty a ohatrany miresaka amina ray aman-dreny miresaka aminazy moa sarotra ty hoa hoe voamasonao fotsiny zany mijery dia vatratra ianao. Ny didy fahasivy sy ny didy fahafolo ampianarina amty araka ny Exodus toko 20 asa izy matandrina an'io nareo maso dia tena masona tsara ny sainana vo elasika ny fizangazangana fa raha nisy olona miady aminao ka tena ny famaly aminao mihitsy 10 minitra avy eo hitanao indray mandeha izy avy famaly mafy be teo dia 10 minitra ny fakahita dia tsikisiky venao mahita anazy andaingy anao ray lazan'izany kelotra traminy arabaina ara tsy mamaly mody merika ary amin'ny toeran-kafa ary tsy ny maso fiany fa amin'ny fitiavana koa isehoan'izany asany maso izany fa maso ny mpamony rampo sy maso ny fahasoavana sy maso ny fitiavana maso ny famelan-kelika kosa no jereny Jesosy ianao raha avy ny famaly taminy ianao tamin'ny otanao satria izany no fandrafianan'Andriamanitra dia ny fahotana tsy anao zany fa itsika izany esory ny maso esory ny tanana esory ny fo ahoana ny anesorana ny fo sy maty raha esorina zao maty ny esorina dia zao no hoe soloana ny fony Kristy ny masonao tahaka ny apôstôly Paoly ny sikirany trondro tena niala misy ahitanao an'i Kristy maso tarihiny fanan'Andriamanitra asan'ny fanahy manahitra an'io fa tsy asanao asan'ny Kristy ny manahitra izany fahalemena zany asan'ny tenan'Andriamanitra zany asan'ny fiainam-pibebahany zany ary ilaina koa ny safidy ilaina koa ny safidy amin'ny hoe tsy hanota ny hoe manota isan'andro sika araka ny toriteny tamin'ny sekola lahady teo dia zao io sy amin'ny akta isan'andro eo tsy zay fa manota amin'ny sainao zay atao hoe vokatry ny adama ela ao anaty fa sy ilay hoe eto misy volan'olona $1000 lasaka eo a dia hitanao zao ny tompo ny mpiara-miangon io dia lasaka dia ny hoe manahira ny tony renka dia eo dia fantatra hoe tokony any olona io sy zay manahirana ny kristianina hoe ilay fahotana iny anatao sy zay fa niady ny kristianina dia ny hoe i masoko io Jesosy io saiko io Jesosy io foko amboary na iantefitra amboary tsy hisy ritra amboary mitombo amin'ny fahamarinana mitombo amin'ny fahamasinana mitombo amin'ny finoana velona tsy safaka atsika rehetrarehetra fa ahoana ny fomba famonoana ny adama ela ho izy Lutera vonoina amin'inona amin'enina sy ny fibebahana isan'andro raha te hamono zany filany maso zany ianao iny fomba fanesorana azy mibebaka mandoalika mifona amin'ny tompo mangataka ny fanan'Andriamanitra anaisitra izany mangataka ny tenin'Andriamanitra la sabatry ny fanahy handidiana an'izany hanao opération ny fo mihitsy ny maso mihitsy ny tanana mihitsy sao dia misy kista maniriniry amin'ny tananao atao opération dia ho velona dia tsy hitatra ilay kansera fa tena afaka tsy mila manao chimio aminona fa ny fibebahana orery ihany fibebahana ihany dia raha mifona tokoa dia ny tompony anaisitra azy ny tompony anaisitra azy ka dia tsy ho tanteraka ilay teny hoe ranomasonao no manafitohina anao tananao manafitohina anao ny manafitohina eto dia tsy manafitohina ny dikany araka ny volazan'ny teny gasy raha mitarika anao anoto ny masonao sy ny tananao ny dikany raha mandavo anao ny tananao na ny masonao zay ny dikany raha te hamono anao zay ny dikany raha te hamindavo raha te hampisaraka anao raha te hitondra anao amin'ny elo ary amin'izay dia ampianarin'i Jesosy faharoany hoe masina ny mariazy rehefa nahavoaray an'izay efa nesorina voadio ny fony Kristy ny ao anatinao ny sainy Kristy mbaly ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra dia zao mampianatra amin'izay izy hoe masina ny tokantrano io vadinao io rehefa tonga any an-trano ianao dia zao fihazan-tenitenenao mpaino io tsara ty eo anareo manambady zao fampianaran'i Jesosy io vadinao eo anilanao io zao no ataovy aminazy rehefa tonga any
ianao ny vadiko manam-pahafatiko point sisy toyny intsony ianao no vadiko manam-pahafatiko teboka tsy misy toyny zay ihany mampianara teo amin'ny Israely dia mahazo alalana araka ny lalàny Mosesy ny Deutéronomia 4:20 voalohany sarabady raha mifizangazangana sy ny sisa nararotiny zany vao mahitahita vehivavy teny asolo anazy izy inona ataony ianao zy raha fitondrantena ty ka izy misy raha fitondrantena le madamany fa nahita ray faharoa izy mety kokoa ny amafiatokareo de Jesosy namelany Mosesy nareo sarabady ray ny vadinao eo aminao io de mandra-pahafaty zany mananao oabolana tsara ny malagasy mahafinaritra ny fahendrena malagasy maninona koa ozy ny fanambadiana lambana koa ny fanambadiana faty misarana iza re mpivady mba hilokaloka andoalika eo anatrehan'ny tompo hitondra zany feo mamy zany hoe tokana ny vady Jesosy mandra-patapiky ny fofonay de io anilako io na rasy io na tsara io a na manambola na sy manambola na salama marary a eo amity zany ko raha teo moa nekena tamin'ny alitara sy zay rehefa tonga ny sarotra adino daholo zany fa hoy ny tompo aminao mandra-pahafaty io vady zay anananao aza miova am'izany satria efa enina taonao tamin'ny alitara io aoka ny teninareo eny fa sy rehefa tonga zaratsy izy ianao vitany eny voalohany iny fa misy eny faharoa zao de misy eny fahatelo zao de misy eny fahaefatra zao de misy enina fahadimy zao ny fiangonana raha vavy moa de mananambady fitopolo anao ny rafa miala nyty tany ty fiangonana zareo manana satroka boribory io de izany tokoa rehefa mahafaty kristianina amin'ny finoany zareo de misy vehivavy orisy fitopolo misena mivavadiny lanitra de lasa tokoa zay marivo saina fa hoy ny tompo aoka ho masina ny fanambadiana azao mivadinao a azao ny famasinany tokantrano fidelité ny mpijangajanga dia tsy andova ny fanakan'Andriamanitra misy ka dia aoka hitandrina amin'ny eny nanomboka tamin'ny batisa masina ny eninao le vita batisa voatazonao ve ny fadiny devolony asandraitra ny fomba rehetra rehefa eny ho anao vita confirmationna efa nanao eny koa ianao ifady ahoana ho anao mpiandry zay nanao eny teo amin'ny alitara masina ho anao diakona vomaly ny eny nataonao ho anay pastora ho an'ny katekista voazanao ve lay eny masina voalazanao ve zay satsia voahaza ve zay eny mety tsy voatandrinao angamba mety tsy tanteraky anao de mba mianara ny iratsika zay mahafinaritra hoe ampio ao zanahary eo hanaraka ny eny masina zay nataoko taminao raha sendra hitanao fa tsy naharaka ny eny masina ianao tamin'ny fiainanao miverenaingana voninandro ianao lay tompo tianao ary mila mitandrina amin'ny vava fa na mamelona io na mamono sady mamono ny tenanao ianao raha vava ampiteneniny devoly no mamono ny hafa fa raha ampiteneniny fanahy kosa io de sady mamelona ny hafa no mamelona anao koa satria teny velona avy amin'ny fanahy ka de misy ny atao hoe lalàny fanahy ny lalàny fanahy de zao ny hoe tsy hoe efa nidona efa nanota efa nidaraboka vao miemotra fa inona ny lalàny fanahy lalàny fitiavana zay mameny ny lalàna rehetra io no angataho zay lalàny fitiavana avy amin'ny fanahy zay ka na ny devoly sy ny nofo aza manosoka anao tsiritra de ny lalàny fanahy miteny aminao hoe aza manao an'izany de izy ny ekenao nofonao hoe ataovy de mibebaka sa lay fanahy miteny aminao hoe aza manao an'io fa tsy mety aminao io zay efa vita batisa nanao eny masina ifady ny devoly miasandrehetra ary hianatra ny lalàny fanahy sika androany ka raha hoy ny nofo sy ny devoly miteny aminao hoe ataovy io fa mahafinaritra io
amin'ny fifiriritany maso na ny saina na ny fo dia hoy ny lalàny fanahy mifanohitra amin'ny eny masona izay nataonao aza mankany. dia hoy ny apokalypsy izay manatsofina mety miaino aoka izy aino izay lazany fanahy amin'ny fiangonana. inona ny lazany fanahy amin'ny fiangonana? tsy ny lalàna anao aminjenanao fa tsy misy marina dia raisika fa inona anao aminjenantsika ny fahasoavan'Andriamanitra zay ny Kristy Jesosy zay nitondrany ny fahalemetsika rehetrarehetra manomboka amin'ny tenako zany miantefa aminao zany no entin'ny Jesosy zany. Jesosy ilay vonga-pitiavana miditra ao anatinao ka manarina anao na dia eo aza ny masonao mbola tsy tanteraka, ny eo ny foko mbola tsy tanteraka, eo ny saiky mbola tsy tanteraka, dia zao saroman'Andriamanitra ny famelan-keloka, saromany Jesosy ny fahamarinany, saromany ilay rano sarobidy ianao ko voadio hatrany tampitoa ka hatrany ampaladia. Ka rehefa mitsangana eo amin'ny fisarana ianao dia ozy ny lalàna very io 4 miliara ny fitambaran'ny fahotany io, dia ozy ny fahasoavana hoy Jesosy efa nentiko teo amin'ny azo fizaliana ny fahotany io ary efa nisasako tamin'ny rako eo. Dia ozy ny apôstôly Jaona nanao ny tanin'ny tompo izy ireo mitafy akanjo fosilava ireo, dia hoy ny tompo ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofisiany tamin'ny rano zanak'ondry mendrika handova lanitra izy ianao zany. Vavaka isika misotranao zay Jesosy mampianatra anay ny amin'ny lalànao sy ny fahasoavanao, mihoatra lavitra noho izay eritreretinay ny famindramponao sy ny fahasoavanao Jesosy. Tsy ny famelan-keloka ihany fa ny fiainanay manontolo dia voantoko zany fahasoavanao zany, zany ranao zay nalasaka ao zany, zany famelan-keloko zany mamiko loatra zany famelan-keloko zany Jesosy. Saza ny fahotako sy ny faratseko zany, ampio aho tsy hanararaotra zany fa hiazona ny ena masina zay nataoko teo amin'ny alitara masina nanomboka tamin'ny batisa ka mandraka androany amin'ny raha fo amiko Jesosy, mamelany heloko. Amen. Raiso ny fitahena ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fimbonana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay.